tonga eto amin'ny toerana ity na any tokantrano any na any ampitan-dranomasina any naiza isanao dia ananjara fitahina avavan'Andriamanitra ianao. Anasika antsika eto ilay tompontompo sy mpanjaka zavana fa na dia manasika amin'ny fafatesana vototo izao velona tampamidintsika ary afaka name voninahitra an'Andriamanitra tamin'ny fankilazana Krismasy iny. Andeha voninahitra azitsika mindy amin'izany fahaterahany mpamonjy natateraka amin'ny famidinantsika izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra lery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompondrano. Enika voninahitra rehetra. Amen. Dia mbola mampitombona amintsika le ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tomponsika. Dia mbola manantsotra ny fahalavanantsika davana afaka nakaraza tsara ny Krismasy iny araka ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny fanebiazany ary dia mbola mirary fahasambarana ao antsika hiatrika azo farany taona izao sy hitsena ny taovaovao iray. Entintsika nohizana ny fideranan'Andriamanitra aza dia andeha hoekintsika ny salamo ny azafady lika filazana tsara araka ny lika satria mbola ao anatin'ny fankalazana ny Krismasy tsika mendrika loatra raha mbola metsika voninahitra Andriamanitra zanefa tsika ao amin'ny filazana tsara araka ny lika toko voalohany ka ny andininy fahavalambelopolo vakintsika dia tsahatsika zany amin'ny andininy fahadimy ny fitopolo. Filazana tsara araka ny lika toko voalohany andininy fahavalambelopolo vakintsika ka hatramin'ny fahadimy amin'ny fitopolo. Ao aorian'izay dia hiarakantsika iberan'Andriamanitra amin'ny fihirana fahafitopolo ao amin'ny fihirana protestanta. Amin'ny anaran'i Jesosy misaraka ny Tompon'Andriamanitra Israely
anao an Jesosy Kristy zanakao mangalanao lay tokana sy fety teo anatrianao ho tonga nofo hamonjy zao tontolo zao nankalazay ray zany fotoa tsarobidy tamin'ny tantara lay zanak'olombelona izany nanomezany voninahitra anao nisôrana anao fa raha tsy nisy mpamonjy tokoa zay tonga teto amin'izao tontolo zao ty dia ringa no faharoaro zay misaotra anao ray ny amin'izany fitiavanao anay zany mankasitraka anao Jesosy nanaiky sitrapon'Andriamanitra ho tonga no fo hitondra famonjena anay eto amin'izao tontolo zao ity naneo taminay fa tsy manadino anay angeanao an-danitra hoe fa miondrika mijery anay ianao ary dia nataonao hitany maso anay mihitsiny zany fitiavanao anay zany ka dia niara-nonona taminay ianao naneo mivoninahitra aho tamin'ny fiainanay zanak'olombelona ianao nampafantatra anay ianao fa mpamela heloka mpamindra fo antra mandrakariva aminay nasehonao fa na inona fa orinay amin'izao tontolo zao ity hainao ny mandrakaka zany ny aretina rehetra hatramy ranomasina sy ny rivotra nanaiky anao nasehonao taminay fa nafahafatesana rane manaiky anao tsy misy tokony atahoranay ny amin'izao fiainana zao satria manana mpamonjy zay ary zany indrindra tatovany anjery telo taminay aza matahotra fifanina lehibe ngelomelanareo hoe teraka monjy anareo zanak'Andriamanitra mankasitraka Jesosy fa matoveratra mpamonjena ohatry zao zay matombo raha afaka nanakivaky-taona ity zay dia satria manana mpamonjy zay Jesosy manana ka mankasitraka anao zay zany sy nampampanjomanitra anay Jesosy fa na dia marimariny zay niazakazaka amin'ny tontoerany tono tena tokantrano tany Jesosy mararo tsy anay tsirairay avy na mevonahitra anao androany mba tsy tafanjomanitra fa maminay loatra le Jesosy ny miaona aminao sitraka mandrakariva na mevonahitra anao na mbola velona zay Jesosy ko dia misaotra ko zahay manatrika anay eto eo amin'i Jesosy aoka ny fananao masina aminay tsirairay avy atsapanay ny fanatrianao mbona aminay mandrakariva toy Jesosy zany eo amikanjanao masina izany Jesosy tsara sy mpamono tsara ianao homeny voninahitra sy isaoranay ianao nampandresanay tamin'izay rehetra natrehanay na dia tamin'ny fotoany ity Jesosy manana ko dia raisy fisaorana tolotra ianao na dia tsy taka ny fomba ny anjena ny an-danitra anazy mirondrona taraka ny ranombe mitarafotsipotsika taraka ny varatra amin'ny fahamasinana anaovany an'izany oratreanao fizay kosa Jesosy tsotsotra ihany ane manondrika ny lohanay zay ary mirany anjely mba hindraminay zay inonay maratry zay Jesosy iompeo amin'izy ireo zahay amin'ny fidianana amin'ny masina 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 Jehova tokonao enika nonanana rehetra amen masotera adesarady aoisika misitakin'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra le aina sy fahasalamana mamonjitsika fampaherezanatsika ny amin'izao zao zany alohan'ny emontsika zany ten'Andriamanitra izany dia andeha angataka ny fanamasin'Andriamanitra isika andeha anomana ny fomba mpanaratsika liavana amin'ina 7 sonjato ao amin'ny fivana protestanta tompo omba te ao aminao zany Hallelujah.
fiainanay iatianay fiainanay eto am'tizokotolo zao ety aman'le fanatenana miazany faratsy zay efa manomana ny fiainana manatoko izay manayanao andreny afatrao atzay Jesosy mama ampangenao ny anaranao mitavatatana rehetrarehetra ataoko mainty faro antoka zay Jesosy ahy ataoko da manomila tsofona miaino ny teninao zay ameo fahaliana andreny teninao zay Jesosy ahy Jesosy anefa monaminainana Jesosy mala ataoko tena mitsirihitra mitsy Jesosy hoe andreny fiainanao zay ameo anay fahazava-tsaina mamafanamasina azahoanay matagana sy mitahiry mpakatonteny dia hita fahasambarana sy fandresena zay Jesosy ahy eto amin'ny tany io voninahitry ny mananao mpanomponao kosa izay mitondra ny afaka Jesosy ahy dia manantena sy mino fa ianao Andriamanitra reno ao anatinay no ametraka tenao raha mpanomponao ho afaka ny sitraponao dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana ao manaka izany makasitraka Jesosy amen. Ny ten'Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra amanginantsika diavana amin'izao nahady fahanolona zao dia araka nefa nambara teo hoe mbola ao anatin'ny vaninandrotsika zay akarazatsika na tena mpamonjy raha avy loatra nafana fa mbola iompana amin'izany ny ten'Andriamanitra izay pampahirizantsika amin'ny filoasivotona izitsika dia rehefa nivokonao ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko voalohany filazantsara araka ny Jaona voalohany dia andininy faha 40 no vakitsika Jaona toko voalohany dia ny andininy faha 40 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana amin'ny fahasoavana avetintsika zay iary tsara hoe fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana amin'ny fahasoavana ay masino sinanay amin'ny fahamarinana ny venonao fahamarinana amen. Zay no ten'Andriamanitra diavana amanginantsika amin'izao alahady fahavalotona izao alahady amin'ny voalohany ihany koa manaraka ny fankazantsika ny Krisimasy. Raha mandinika isika diavana eto amin'ity zao tontolo izao ity dia tsy misy hoe zavatra tokony tampoka amintsika na vaovao amintsika amin'ny maha-kristianantsika fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe mila ratsy izao fiainana izao ary any any dia misy andro mahabozy dia miesaka diavana izao tontolo izao ity anyatsara miendriky ny tontolo fa na dia iray ina aza ny manampahaizana rehetra eto amin'izao tontolo izao ity ampandroso ny teknôlôjia ampandroso ny siansa mba hanatsarana ny tontolo mba hoe azahoan'izan'olombelona misitraka ampahafinaretana amin'ny fiainana dia tsarovy fa tsy ahova mihitsy ny ten'Andriamanitra zany ahy izay famiteny hoe miaratsy ny zao fiainana izao hoe arisy ny andro maharovy ary hitateraka ny teniny mpamotsoratra masina riavana manao hoe reraka ny fonjana olombelona no ny ampitavatra so ny ampy fiaverana fahina mandrika nefa hoe inona ny tranga eto amin'izao tontolo izao ity fa miafatra ny Krisimasy kosa riavana dia mampiorona fontsika manamanotahotritsika raha mametytsika hibantsina ny mpitiavan'Andriamanitra
zao hoe ny fahafelony Jesosy Kristy lay nomen'Andriamanitra mpamonjy antsika. Zay zany aloha rahantsika hoe ahoana moa zany fahafelony Jesosy Kristy tompo zany. Avy eo tsika dia hijery hoe ahoana bosary no mandraisantsika izany fahafelony Jesosy zany mba hatanteraka ny famonjenantsika Andriamanitra. Mba hotanteraka amintsika miteny enjely hoe aza mitambatra. Hotanteraka amintsika miteny enjely hoe fifaliana lehibe nomen'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra iavana dia mihoatra no ny fahalalàna sy ny fahendrena mihitsy. Satria tokoa dia izao zavatra mitsanga raha melona na diso eo anaty amin'ny tompony ny olona anankiray dia inona zavatra miseho sajina izy, voroaka izy, atraina izy, roara izy, izay ny valiny. Fa tsy mahaka an'izany nen'Andriamanitra ny avina na dia tompo mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra ny Andriamanitra tsy toy izy. Dia inona no nataony rehefa namozy isika, rehefa naozy anamiko eo amasitsika, rehefa miodina tamintsika fa nomezana riavana nomenantsika. Dia rehefa makany anjely hoe aza matambatra fa mpamonjy no teraka ho an'Andriamanitra ao an-tanànantsika. Zany fanomezana zany nomen'Andriamanitra antsika lavana teo amin'ny fahotatsika, teo amin'ny diso mpamonjy nomenantsika. Jesosy Kristy ilay tanteraka, ilay tokalafatra manana fahafenona zany nomenantsika. Fenahoana moa Jesosy miavana. Jesosy Kristy ilay nambara ny ten'Andriamanitra hoe fahasoavana anampy fahasoavana. Izy ny fahafenonana hoe fahasoavana avy eo nga anampy fahasoavana ihany. Andeha hojerentsika lavana hoe inona ny fahasoavana voalohany izay nomeny Jesosy Kristy tompontsika. Dia ny fahanamarinana antsika tamin'ny vahoakantsika lavana. Fa voasoratra ny ten'Andriamanitra fa samy efa nanompa izy rehetra. Tsisy manana mahaden'iray azy, tsisy manana vola Andriamanitra mahaden'iray azy, tsisy mendrika zaka Andriamanitra mahaden'iray azy. Dia no amarinina nanompoana tamin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika lavana. Zay fanamarinana zay no nasantsika nandova ny fiainana mandra izay araka ny ten'Andriamanitra ihany manao hoe fahafatesana no tamby no tamby. Fahafiainana mandra izay kosa no fanomezam-pahasoavana no nomenantsika tao amin'ny Jesosy Kristy. Izay no fahasoavana voalohany. Zay sarobe indrindra amin'Andriamanitra, zay nateran'Andriamanitra homenantsika zanak'olombelona. Fa samy azahoany avana. Fa tsara ho amin'ny olona tsy misy akory toy izay izy tsy ampidovany ny fiainana mandrakizay. Tena tsara ho amin'ny olona tsy misy rehefa tsy ampidova ny fiainana mandrakizay izy mba dinihana izy amin'ny teny zany. Zay tonga an'Andriamanitra miavana hoe ny fahasoavana voalohany dia ny hanamarinana anao tamin'ny fahotanao mba nivanao ny fiainana mandrakizay. Inona indray miavana ny fahasoavana hoe anampy teo anolova ny fahasoavana izany. Dia rehefa ao amin'ny boky Romanina hoe efa nomenantsika inatoy maimaimpona ny tsongotsongony dia ny zavatra rehetra. Izay ny fahasoavana anampy ny fahasoavana teo aloha ihany. Ny ananantsika ny zavatra rehetra eto amin'ny tany ity, ny atongatsika ny mparandresy izy tsy tena tsy manana olana nahantsika. Fa ny zavatra rehetra dia entina nambara fa ampandresy anao eo alohan'ny adinao ny fahasoavan'Andriamanitra. Marary ianao, manana fanomezana sekalitena
nomenantsika tao amin'ny Jesosy Kristy ilay teraka hamonjy antsika ny avana. Izany hoe rehefa manome zavatra antsika Andriamanitra tsy mba sombontsombo takatonga antsika novelona mentsika fa tena lehibe mihitsy ny avana. Izany no tena Andriamanitra ny avana eo amin'ny fiainantsika Israely. Dia mametaka fampitahina avintsika zavatra rahamantsy zany no tenin'Andriamanitra. Zany no afaka meniny anjeny fa misy fahampianonana ao Jesosy Kristy. Ny fanahinao andova fiainana mandrakizay amin'ny ambony tany anao ampandresen'Andriamanitra. Feno tokoa Jesosy araka izany tenin'Andriamanitra. Vao marina fa misy fahampianonana ao Jesosy Kristy. Dia amin'ny tany teny zasy ianao hoe koa maninona ary zany mbola ohatry zao e? Maninona ary zany mbola ohatry an'itsy e? Ny tenin'Andriamanitra ihany no maneho antsika ny avana raha azo manam-pikazaina. Hoy ny tenin'Andriamanitra tamin'antsika hoe fa tamin'ny fahampianonana jerijerentsika hoe na niraisantsika. Zany hoe mila atao inona zany le fahasoavana miampy fahasoavana. Mila raisina. Ka raha tsy nahazo tsy nahazo ianao. Tsy Andriamanitra sy nanome sanatria fa izy isika no tsy nandray. Dia amin'ny teny resaka ianao hoe ahoana mandratra anazy e? Za tsy mahay hiarana tamin'ny tenin'Andriamanitra koa no amarantsika. Fa Andriamanitra ke narahelo hoe ahoana no nanambarana narahelo tonga tany amin'ny azy izy fa miazy izy naneho tsy nandray azy dia tsy manana satria tsy nandray. Dia manandeha hoe namindray tsy izy anao hoe mampakita ety izy zay kisa tokoa moa tsy lina amin'izany indrindra fatika kristiana. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra ry aminy fa izay nandray azy dia nomeny hely no tonga zavak'Andriamanitra dia izay nino ny anarany. Izany hoe izay nandray azy izay nino ny anarany dia nomeny hely tonga zavak'Andriamanitra. Ilay mandray zany dia midika hoe manino mino ny anarany. Dia hoy sika hoe za hoe raha tsy mino ny anarany dia tonga eto e. Za ke fa nangakanana hoe Jesosy Kristy tompo tsy mpamonjy ny fiainako e. Tsara fiarana sao dia modina indray zasy ianao. Hoy zany hoe modina indray amina koa pasitera. Hoy ny tenin'Andriamanitra riakana. Izay mino miasa taona ataoko. Na ny haniko dia manao sitraponjina ny takana. Azo komantaina azo sy manaraka izay mino. Izany hoe ny olona mino tsy amin'olotra fotsiny mody mandray ny fiara zany ngava. Mody mandray. Ianao tompo dia tsy mompo azy kosa. Ianao mpamonjy dia tsy mampika azy kosa. Fa sambaranao fotsiny zany no teny sapotsapony fotsiny mody mandray dia tsy mahazo. Faramino isika dia tsy maintsy aseho tsy maintsy fe tokony fampaiky Jesosy hoe zay nino dia tsy ataovatovy tsy ampianako nandianana mitompanako koa mpiampanana satria za koa ke mitoetra manatiny. Dia inona zany tokony ataontsika diavana? Ataontsika hanolotra sika ho an'i Jesosy e. Mba andrisantsika izany fahasoavana zany fa matetika tsika ny avana fa tsy manana anjara amin'izany fa ataontsika tsy raharenazy zany. Andao hanolotra fotsika ho an'i Jesosy tsika araka ny tenin'Andriamanitra hoe anaka atolory ny fonao. Ka manolotra ny fonao ho an'i Jesosy ianao ny amatananao manolotra ny fonao ho an'i Jesosy ianao mankarara olo tena viavana. Fa mijery ny lalan'Andriamanitra. Fa ny mandeha teny zasy ianao ao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany. Haitsika tsy injery loatra zany atolory fonao dia dinio mbola mitahiry ota ao anatin'ny foko ve zany. Mbola faly mijangajanga ve zany. Mbola faly mametraka ve zany. Mbola faly mandaika ve zany.
eo amin'ny tenin'Andriamanitra dia nitsika tsiraiavy handeha tolotra ho an'i Jesosy ny fontsika dia mba resatsika izao famonjena alabentsika hanombo azy araka ny teny hoe izay moahany ny asa tao fa ianao ny mampiseho ny kasa zay ngery afany zay ianao le hoe mandray filofilo ny mijoro olombelona ry afany fa tena mpamponan'Andriamanitra telo dia naninona izy nahazo valimbaraka izy tsy miteraka lasa miteraka tsy mieritreritra izy hoe dia nomba miteraka tsy fa tena njavatra manompony a fa ny fahasoavan'Andriamanitra nanely azy ny fitiavana Kristy nanely azy ny fanisy-dahatra nanely azy anompo fa rehefa nanompo tamin'ny fahatrorako izy dia toy no mandray dia nomenana azy zay nyfinofono nahita zay fadiavy izy dia zavatra rehetra efa voavoatra teo anatrehany eo anatrehako nge zavatra rehetrarehetra eo anatrehana hoe zavatra rehetrarehetra efa voavoatra ho anao zany fa mitanao tsotra tanao ombonao fa tsy tsotra ohatra'izao amin'ny alalan'iny na dia makateo ihany fanjotanao fonao ny famponan'Andriamanitra dia tan'Andriamanitra zany dia masaka ho azy fa toy vaka eo tananao a ny famonjena izay mitregainao na tsy mangataka azy ianao arovana amin'ny loza ianao indrindra ao anatin'izao afatesina manirana zao tontolo izao dia zao marana retina zao ihany dia fa manompo ianao rehefa manana fampitsola koa ianao a dia tsy arovina fa zanyrehetrarehetra zany midika amin'Andriamanitra fa lina manipahita le fahasoavana anampy fahasoavana ianao inona ny antso ihany inona ny antso atao amintsika eo anoloany zany afatra zany tenareo volohany azy hoe manala fahatenany ianao ka rehefa tena mitoetra hoe olona mino ianao a dia manala fanatenana amin'izay amin'izao sisa izy na inona na inona fampisehoana tao amin'ny devoly efa tsy zao tontolo zao tia efa ao amin'i Jesosy ny famonjenanao tsy fitoka pirolona no mihitsiny raha matoko ny fahefa Jesosy Kristy toka ianao ao ny devolana atao zay ny asany zay ny asan'izay fahatezera apirolona mono andrika fa zany rehetrarehetra zany a tsy akasika zay rehetra mananty tanana amin'ny fanomponan'i Jesosy Kristy zany Jesosy anatinao amin'izao amin'izay ny alahelo ny fisettolo ny fieritreretana ny taona sy tebiteby fa zany tena zany a dia manomboka fahatsarana hoe io Satana anao fahefana fa Jesosy tsy maintsy ohatra zay ny dikana fahaviony mamea fitoerana ho an'ny devoly efa resy izy fa eno mihitsy no mamea fahefana azy hoe ataovy zay ataonao fa rehefa manana fahatokina n'Andriamanitra ianao iavana manana finoana sy fanatenana ianao a miarona tianao Satana atao milona tsoa ianao ianao efa tsy minosona tsony na nosokosona fonao ngety tatsony na tonga anao iverindahona ngety tatsony ka rehefa tafajoro tsara ianao tiavana tsy taviavoly zay atao tahaka nataon'ny Jesosy toyhevitra na ino fanava tsy vozimozony ianao tsy sorata masiny lana asa ny devoly fa iza nanompo an'i Jesosy ny amively nanompo an'i Jesosy teo tompony anjely ianao ziava tianao hoe mba mitondrany anjely fitahina sy fanomenana zany a eto amin'ny tsy mamaritra fitahinanao ziava zavatra miseho tsototsony rehefa tafatoetra eo amin'tian'i Jesosy ianao kamanao zao a Jesosy anao a zavatra fa sakana vato ny sakana ny fitahinao anao zany nampahinanao amin'izany no ten'Andriamanitra ziava ary zao hoe aza manankina ny fahataterana na ny fahalavany zay rehetra tianao tanteraka amin'ny fiainanao a amin'ny olombelona intsony ianao diavana na mizaniza intsony ianao diavana fa ny olombelona voafetra ihany ny zavatra azo atao aminao ny olombelona afaka manao hoe oui androany fa raha tetso afaka miteny fizenona tsy sadyko atao zay ty fa Andriamanitra tsy mivalidera aminao diavana ka efa mameno zany aminjanao ity eny manokariva mba ten'Andriamanitra rehefa milo diavana ka mameno fononao amin'Andriamanitra ianao hitanao ihany koa izy avany fa misy olona tena misy ny olona mitoky amin'ny divony mitoky amin'ny santy mitoky amin'ny tontolo izao dia mety anana
dio diavana sasy dio manomboka zao rehefa soavana amampipasoavana sasy dio le cadeau be lehibe efa voavoatra hoanao ao amin'ny Jesosy Kristy diavana kakinao zany a rehefa nambara teo hoe tananao amin'ny famoronao mofonao amin'ny fampitonoan'Andriamanitra dia mitateraka aminao diavana la ty famina lehibe ty ambony tany ity tsy raha ino mitsony atao amin'ny volo zay atsangany atao izy misy tolokila zay diavana mitsototozo avy manazao tolokila zany manao hoe avela ho avy zay mara tsototozo avy maimira zany ve dia zasy atao manana ilay fahasoavana na fahasoavana mpamonjy nahoantsika atao tahotra nahoantsika leketike dia sototozo koa zany lira manao hoe asakimo izy inona ty kilikily ty mahery zany nama fo tsaiko moa le toy nefa izy ame sototozo ao a tsy manana le fahasoavana na fahasoavana tsy manana le mahery midrindra tiady mahery manana fahasahimentena zany izy fa nahoany zasy anao diavana misy sately am'izany noho ny amin'ny Jesosy Kristy lay tonga no amonjy a amonjy anao ko manaratsika zay zao tena Andriamanitra izao dia nanaratantsika teo a fa nanatitra izy nasamosolatry asa monomono amin'izany zasy anao e asa miasasana amin'izany zasy anao miaratsy tenao zao asa vahinany amin'ny fitaky ny beboly amin'ny rejaky masina hoe manitsaka fampanjino ray fanomezana tokana tsara feno zay nomenatsika dia Jesosy Kristy zany fa ao aminy misy ny farakemona metra hananany fananao finaratsy zay natany tsara hanananao fandresena ihany koa eto amin'ity zao tontolo zao aotsika amin'izao sisa izao amontsika amin'i Jesosy anompo an'i Jesosy aza mametserin'Andriamanitra intsony ianao eo atao ziady atsianao satria nahoana zany efa vitakiny dimy efa mena mpamonjy nahoana zasy anao mbola mononona amin'Andriamanitra nahoana zasy anao mbola metsenan'Andriamanitra ihany fa manompo zao a ny tananao tsony iana handrainy zay efa voavoatranao ety akamy ka atsian'Andriamanitra dia voninahitra Andriamanitra ny fiainatsika ataona olona ho an'i Jesosy tsika ataona ny antonatsika ho an'i Jesosy tsika diavana ho fahazavanytsika dia ho fahazavatsika Andriamanitra dia voninahitra ho an'Andriamanitra ny diavana ny fahasambarana kosa dia ho tanteraka amintsika tsika avy eto amin'izao tontolo ny samy alova ny fiainana Amen.
Jesosy. Ny olombelona tokoa Jesosy raha diso dia gadraina, meloana, sazina, roana. Fa ny anao kosa Jesosy dia ianao mihitsy nanaiky mifanomezana Andriamanitra malay zanak'olombelona. Nanaiky tonga nofonanao mpamboninahitra Andriamanitra ray. Nanaiky anao Jesosy niarabelona taminay. Dia nanao fahalemem-pananao ianao. Nanao taminay zanak'olombelona ianao fa zay manantona anao ane. Tsy misy ravinao mihitsiny. Tsy mijery saranga ianao. Tsy mijery bika manetsika ianao. Tsy mijery volan-kare ianao. Tsy mijery fahaizana ianao. Fa anao iza manantona anao dia raisinao Jesosy manantona. Ary dia vonjenao. Nasehonao dia ty amin'izao tontolo izao ane za fahalemem-pananany. Ary anao mihitsy ny androandro hoe makaneza ty amiko ianareo. Makaneza ty amiko ianareo. Mikikiky angenao Jesosy satria tianao vonjena izay Jesosy. Jesosy nasehonao tamin'ny tamin'ny fa natatraka ny ranao ianao. Nafonenao anavotana na ianao. Tonga niaraka mangifiry mitsika amin'ny tempolo hanasintana. Zay rehetra mangifiry ao amin'ny fiainana ianao Jesosy. Nasehonao mifahefana sy ny famelenao rehetra. Mampiara-taona sy ny tetitely ao anatinay. Hatonanianana fiadanana, hanatitsarana, ninonina zavatra miseho. Eto Jesosy Kristy. Makasitaka Jesosy mana. Azandrino makazana Krismasy ozoa Jesosy. Mbatonenana tonay. Mbatonay iverana ao anatreo fa niefikety zay Jesosy. Tena titaky ny devolo. Namsia zao tontolo zao za. Areto taorina maro sakafo za. Dia nambara taminay tena androany Jesosy be. Misy mpamonjy tanteraka hamonjy anay. Ilay fahafelonona. Ilay fahasoavana anao fahasoavana. Efa nomena fanomezana ho anay tamin'i Jesosy. Fananay vao tena ny mandalo. Makasitaka Jesosy fa izay kosa. Mifona Jesosy. Mifona satria motonandro izay mianakavo Jesosy. Nyvavanay no miteny, tananay no mitsanga. Fanfona Jesosy ahy. Mbola mikasitaka oloka manakarivo. Mbola tsy mikorem-pahotana. Tsy mamainenena tsy lalina ny andidinao sy mitsipika mitandrenana. Mifonafona tantan'izay Jesosy. Fanfonay. Mbola te hiverina ihany amin'ny ratsy ataonay. Izany Jesosy mahatonga anay tsy mahazo satria tomby mandray izay. Dia rehefa fitenao indray nonono anay Jesosy ahy. Ianao indray nitezeranay midinanay fa Andriamanitra tsy mivavaka ianao hoe Andriamanitra mizaka fanonona ianao. Mifona Jesosy ahy. Mibebaka eo anao izany toekonay ratsy izany Jesosy ahy. Dia misihatry ny fanompoana anay. Tsy dia tianao atonga nataonay Jesosy. Fizahay no mibeto anao hoe zao tianay. Jesosy apetraka tsara hoe amin'izao miriva anao anaovana azy. Dia zahay no mirery amin'ny fanomponana dia manompo araka Jesosy manary. Ary efa manam-potoana zay no manompo anao. Tsy misisika izahay Jesosy ahy. Zay tianay ataona ataon'i Jesosy amin'ny fanomponana anao. Atakarinay ilay dila aman-draikitra. Ety amin'izao tontolo izao ity. Atakarinay fizahavam-bony ianao. Ary eto satana amin'izao tontolo izao. Tsy aky amin'izany ny karamanay Jesosy ahy. Dia lasa mitady asa hafa indray ampiana ny firatokana tsisy fotoana amponanao. Tsisy fotoana amakina baiboly satria vitana reraka. Izany izay Jesosy. Jesosy ahy. Ifonana, ibebahana anao Jesosy ahy. Izay rehetra mampanonanao zao fahafotoana izay. Ibebahana ifonana noho ny amin'ny teninao dia avozinay famoran-tenanay Jesosy malalo. Fandroana. Hamotra mifonana eo anao zahay. Ary hanompo anao tena hanompo anao izay Jesosy malalo. Tia tsara mbola tsy mbodina anay intsony zahay aho. Fa tena andray ilay fahasoavana na ny fahasoavana anay satria ianao tokoa azy Jesosy mahatonga ny famonjy anay. Dia izay mety miafina. Fa mamelao ny kanja. Voakanjanao anderina ny fahazonay tosika ny mampitafitanay. Fa izay kosa magnetaka fanamasinao Jesosy. Iarasa ao anatinay. Tsy hoe manao dinana izay aho. Ka tsy ny fananao masina no miarasa ao anatinay. Ary fanfanavaka izany rehetra Jesosy aho. Masina izay aho. Raha izay tokoa palokalo manombotra mifonay manompana ny fanatretena Jesosy. Tsy raha samy makaty amin'ny fanomponay ity fa tsy avinavokevitra intsony. Jesosy io amin'ny nananao nolatana izany vaky izany. Ary mino izay fa ianao ny fona malaina tsy ny Andriamanitra. Dia io aminay fahaizana no
dia tondraza tsy maratsiny ilay manakafy Jesosy malamo dia ame fitahina raminao zahay dia Jesosy iany efa andreseny zahay Jesosy malamo rahatsy izay samy andova ny fiainana zay misaotra betsika Jesosy Jesosy izany ndreka tonga Jesosy tsara miela tokoa e zao famonjampoa Jesosy ka nendreky zay manakafy Jesosy lesaina amin'ny dadina mpanao salamo anio zany fahatsara famonjampoa salamo Aza matahotra ianao fa manomana avao. Ary aza mieritreritra foana fa
dia tonga eo amin'ny 10 minitra ny sekolalahtsika dia raha dia vakansy sana ny sekolalahy dia tenandriamanitra kosa tsy vakansy dia tonga amin'ny 10 minitra ny sekolalahytsika dia mitsangana ny mpianatra sekolalahy sy ny mpampianatra sekolalahy rehetra. Ataontsika ny hira fa raika ambin'ny folo sy fitonjato amin'ny hirana izay fiaina ny kolonia. Miakatra ao atsika amin'ity androany ity satria Krismasy mbola mankalaza ny fahaterahany mpamonjimonjy dia eo amin'ny Luka toko faharoa ny andimy faraka ambin'ny folo ihany vakitsika izay mivaky Luka toko faharoa ny andimy faraka ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miara-mamaky fa mpamonjy no teraka ho anareo anio an-tanànan'i Davida dia Kristy tonga. Amen. Iza moa miteraka ho antsika anio? Iza ilay mpamonjy? Jesosy ilay miteraka ho antsika anio. Amin'izao fankalazana Krismasy zao iarana dia ny zavatra le ety ivelany mahamaiky atsika tsirairay avy dia isika kristiana izao azy. Avy Krismasy mamonjy reny toerana fivarotana lehibe reny na rano surface reny vojidy amin'ny hividy fitaovana, hividy fitafy, hividy akanjo, hividy ary indrindra amin'ny sakafo. Afakely tsy ohatran'ny tanao sakafo. Izany mahamaiky atsika. Ary tena atao hoe mahamantsika tsy mifantoka amin'ny hoe iza ilay teraka ao antsika. Le Jesosy ilay teraka ao antsika, hamonjy atsika, hanafitra atsika mpamonjy. Dia ohatran'izany kaizanao Jesosy ilay teraka tao an-tranomonina dia androantsika tsy eritreritra hoe misy tranomonina tsy dia ao misy finanam-bilona dia ao misy omby fa zao sy anao ilay tranomonina iterahana Jesosy. Zao sy anao ilay misy fako, ilay misy loto, ilay misy zao fakofakony loto, fakofakon'izao fiainana zao tsika sy anao ilay loto tokony iterahana Jesosy. Androany ary atao le hoe tsika any an-trano nitsony Jesosy miteraka fa atao hoe atao fiteraka ato Jesosy, teraka atao Jesosy ary tsy androany ihany fa isan'andro atao fiteraka ao aminao Jesosy, teraka ao amintsika Jesosy satria tsika le feno loto, le feno fakofako ao an-trano, le feno faharatsiny zao tontolo izao. Famperitrerina atsika amin'izao faraparan-taona izao na mino moa natao ohatran'ny faran-taona fa zao zany Krismasy zany mba hanao-tsika vinao ohatry ny ahoana hoe fiainantsika mandritra izay taona izay. Fa sao dia mbola feno fakofako
le fiain'oloto foa fandroana atao fitiavako ho anao Jesosy dia mba hiara daholo loto rehetra ao anatintsika satria izy ilay mpamonjy manadio manafaka faotantsika rehetra amarana tokety dia tantara fokely tantara noetika antsika amezana zany tenin'Andriamanitra izany rehefa krismasy ohatr'izao dia mamonjy hividianana kilalao rehetra izy tsy manaiky tsy mahazo fitafina ny olona indrindra zay manamanaka atao tsy maintsy mahazo kiraro tsy maintsy mahazo akanjo misy ara-tezitra mihitsy tsy mahazo pri akanjo tamin'ny krismasy tsy mahazo kiraro dia ohatran'izany tsika rehetrarehetra mamonjy grande surface hividy zavatra zay faran'izay tsara vidy farany zavatra faran'izay mahafapo atsika fa rehetra izy nanana kely kosa mihitsy atao aleha grande surface tsy manana amboly izy mijerijery ina ma zavatra mbo atsika fa mity toerana fa mity grande surface kita dia jeriny tsy misy zavatra tatatra mivolana tao aleha grande surface satria ny amin'ilay grande surface reo dia petapetaka eny daholo ny prix lafo be daholo fa misy toerana anankiray kosa tsy mba prix mipetraka akeo fa soratra hoe afa misy zavatra omena mainoko dia faly le zany ty misy zavatra tsy vidina dada fa ataontsika atoniaka dia nakatao izy nakazavatra tao amin'le soratra misy le teny aty misy zavatra omena mainoko dia inona moa ny eo an'le zavatra omena mainoko tenin'Andriamanitra dia miteny azy mitao dia hoe fa mpamonjy ny fianakavantsika anio dia Kristy dia ho antsika saina koa zany tenin'Andriamanitra zany nahazo zavatra tsara indrindra izy mianaka satria nahazo famonjeny nahazo le fiainana mandrakizay na izy nahazo zany fa le teny azy mitao dia amonjy anazy amin'ny fiainana ho antsika rehetrarehetra zany tenin'Andriamanitra zany dia voninahitra ao an'Andriamanitra rehetra amen. Dia mbola mitokona amintsika manankarevana iriavana fahasoavana mampiadanana famin'Andriamanitra ilayntsika sy Jesosy Kristy tompontsika tonga amin'ny sy ny fotoana natanterahana mifanatitra isika mitenin'Andriamanitra miteny amin'ny sy miteny aminao atao izay azo tananao atao ary ataovy amin'ny fonao zany fa manome amin'ny fifaliana izany mankasitran'Andriamanitra mitatazana ny rakitra indrometona dia anatanteraka ny anjarahinany ny zanantsika ao anatin'ny sampana.
Dia mbola tondrana antsika ny havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo dia toy izao indray ny filazana eto amin'ny fiangonantsika. Ampatsahivina isika fa amin'ny alarobia 9 Desambra 2024 izao ny fisotroana ny rahan'i Jesosy farany amin'ny taonty ho ahitana isika samy hiomana ny amin'izany dia manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy ny mpiandraikitra. Allora protestante vaovao eto Madagasikara sampana fanantenana tompo ampitombolantsika Mandakarina ny fahasoavana izay manitra ray sy ny fitiavan'ny Jesosy Kristy Tompo. Ampatsiahivina isika fitany ampikamana sampana fanantenana fa ny fanavoazana fisoratana anarana dia amin'ny farinany io fa 20 Desambra 2024 ilazana koa isika fiangonana fa mampiatra ny fampidirana ampikamana vaovao eto anivon'ny sampana fanantenana manomboka ny 5 taona miakatra no afaka miditra ao mpikambana. Isaky ny folo-pivoriana arary ariva amin'ny ora sasany ao amin'ny hevitra fa 7 ny anafahatelo no ahafahana manatanteraka izany. Ny fampidirana mpikambana vaovao dia hifarana ny alahady 7 Janoary 2024 manomana ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika tsirairay avy. Toy izao indray ireo satria efa vita ny fanatitra dia hamonjy izany amin'ny iray andreny. Sanantsika notra fanatitra amin'ny alalan'ny hira fitiavana mandrakizay. Dia utilizzano le famiglie della Pelluna
ireto indray ireo zanatsika izay miroso amin'ny fanambadiana. Andriamatoa rakorajaona valy, Andriamatoa andria maro mandrano Jany valy, Madame veuve rasoa Alefony Adelina Lalao, Madame veuve rakotondra-manana Hantrimiaina Adelina dia fanomapandrianareo fanamasina fanambadiany zanany nizandriny izafiny Nirina Rakotoaly Jauna sy Ravakimiavo Ranay Boisson. Izany dia tanterana eo amin'ny fiangonantsika FEVM Antananarivo miaraka misy faha-telopolo ny volana desambra amin'ny 10 maraina. Andriamatoa Andrianaso Halerik Ramatoa Ravololoniaina Harinirina Lalao andany Madame veuve Rahely Arnaud Colette Ankila dia fanomapandre sy manarasanareo anatrika iombavaka ny amin'ny fanamasina fanambadiany zanany Andriana Soa Rakonirina Sia Soa Fara Antasoa Novelo izay tanterana eo amin'ny FEVM Antananarivo ny alakamisy 30 volana desambra amin'ny 20 rakandro. Ramatoa Razanakoandro Marisanina, Ramatoa Razafi Arnour Méline, Andriamatoa Rakotoaso Jean-François, Ramatoa Ralantonirina Manivona Ndany, Andriamatoa Rakoto Nohery Mivady, Andriamatoa Rakotonjanahary Noaina Mivady, Andriamatoa Rafaty Roland, Ramatoa Seheno Malala Doris Nathalie Ankilany dia fanomapandrianareo ny fanamasina ny fanambadiany zanany Rakotoasoa Feno Miaro Fenotra sy Rafalimanana Mamy Sandatry ny aina izay atao zoma faraka 30 desambra eto amin'ny FEVM Tanànandrano Ampandana. Andany Andriamatoa Randrianarivony Jean-Paul, Ramatoa Rahantasoa Germaine Leonie Ankilany, Andriamatoa Rakotondra zanany Jocelyn, Ramatoa Razana Malala Odile dia mampandre anareo ny fanamasina ny fanambadiany zanakay Randrianarivonjy Joanie Mamtina Léon Roberto sy Razana Malala Tojo Narindra Kristiany izay atao ny zoma faraka 30 volana desambra 2021 amin'ny 20 eto amin'ny FEVM Tanànandrano Ampandana. Andany Andriamatoa Ravehary Jean-Baptiste Mivady, Ramatoa Rasoarolo Julienne, Andriamatoa Razafondabe Albert Mivady Ankilany, Andriamatoa Randriamiary Zoe Jiny Mivady dia fanomapandrianareo ny fanamasina ny fanambadiany zanany Nizafiny Ravonotsoa Zoe Alisson sy Randriamiary Nirina Jenny izay tanterana ny alakamisy 9 janoary 2021 amin'ny 20 eto amin'ny FEVM Tanànandrano Ampandana. Andany Ramatoa Rasoa Malala Marisany, Ramatoa Rasoa zanany Marc, Andriamatoa Andriakaja William Mivady Ankilany, Ramatoa Razaia Soa Claire Yvonne, Andriamatoa Rakotonandriana André Mivady, Andriamatoa Randriana Driana Vincent Mivady dia farimanasa faly mampandrianareo ny fanamasina ny fanambadiany zanany Nizafiny Andria Haja Solofoniaina sy Razay Harikiana Sarika Malala izay atao eto amin'ny fiangonana FEVM Tanànandrano ny sabotsy 7 janoary 2021 maraina. Andany Pasteur Ravelzona Raharonanana Mivady Ankilany, Andriamatoa Rakotondravary Daniel, Andriamatoa Rakotonanahary Charles Mivady dia fanomapandrianareo ny fanamasina ny fanambadiany Zafiny ny zanany Ravelzona Rado Hermien sia Rakotonanahary Liliana izay atao eto amin'ny fiangonantsika FEVM Tanànandrano ny asabotsy 7 janoary 2021 amin'ny 20 tolakandro. Andany Ramatoa Andrianaso Fara Saondra Rachel Ankilany, Andriamatoa Raharimana dia fanomanasanareo
dia fanomapandrianareo ny fanamasinana ny fanavadian'ny zanany raha potondranolo na mintso sy rahariny inanadia izay mitanterana ny zoma fahetra amby folo ny volana janoary 2021 amin'ny folo tolakandro eto amin'ny fiangonana FPVM Tananandrano. Andriana voajaona tsilavo sy rahariny rina faneva solatsa dia fanomapandrianareo ny fanavadian'izy ireo izay zanaky raondra saondra ratsima farahary mavo ratsimiha sy andany ametirany zanaky rabe manana Marcel sy Rayosoa Eduardino. Izany dia mitanterana eto amin'ny fiangonana FPVM Tananandrano ny sabotsy 10 ny volana janoary 2020 sy 2010 maraina. Raha misy tiavana mahita ny mety tsy ampasinana izany fanavadiana izany dia ao izy ampandriany Ray Aman-dreny-tanjona miarahaba ny fotoana. Isondray any ireo avatsika izay trano amin'ny finoana sy fanantenana ny fitranganany tena maty ny ampandrenesana ianareo ny fahalasana ny rahariny Kriska Piandry promotion Jehovah Toky Padre Popolay Andriany sy Vohona Malala Engtiny hoy ny zanany Andriany sy Vohony Tina Roberto sy ny Ray Aman-dreny Andriana Rivony Rambolo ny Asoa tantely miaina mivady. Amfona sy fanantenana fitsangaran-tena maty mampandrenesana ianareo ny fanatsana ny avaranay Razafy Mamonjy Justin hoy ny vadiny Rasoasoa Razafy Arjon sy ny zanany Fikmenada. Ny nofony dia hiara ao amin'ny finenany no 267 sy tsara minenana androany alahady 19 Desambra 2020 sy 2020 maraina rehefa entina amin'ny zamboninazin'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana FPVM tsara minenana alohan'ny ametrahanazy ny fahasambiazany ao Akademanga Sambaina Manjakandriana. Dia toizao indray ireo avatsika izay nantanteraka fararakitra tao amin'ny pasteur Marcelin avy amin'ny fianakaviany Tokola pasteur Claudio, avy amin'ny fianakaviany Tokola Rajaonira Enitso, avy amin'ny fianakaviany Tokola Iramandrevy Robert, avy amin'ny fianakaviany Randriana Soa Fanomezana Soazaka ary avy amin'ny fianakaviany Tokola Rakoto Arso dia milary fonona feno maneo avatsika izay manantso. Diaduka eo amin'ny famakiana ny vadamasisika diavana. Saotra Jesosy fampilameloam-ponandro izahay hanalofanao famalinantrao. Makataka aminao a Jesosy manam-panisitena sy ala-fiangonana volasa ny milazy azy mamahantry. Saotra Jehova fanahy falazamisady ny fahitazana rehetra manotra ny milareana vonanarobio ary makatavavaka na tsy mangalatra ny fahasalomana vohatra haporota ny mpiara-monina ipio izy fakazo aminay saotra Jesosy amen. Ho an'i Jesosy ery amin'ny voninahitra saotra rehetra Jesosy afampiramonao tena tsatsaranay ny amin'ny mezao izay rakitra tanatrano mana krismasy de ariary fanatitra ny miaritara famonina ariary saotra Jesosy amen. Atao vokarena saotranao zay Jesosy no fitarinao sy fitatanao fiainanay ary miarabana manokana izay Jesosy no ny andro fitsingerenao tona nateranao izao. Hoy izy zay Jesosy manomtra ny afafolo ny tany fatrano izay mesinay tamin'ny volanitsy sy ny varotra nataonay retao trano Jesosy ny fiainanay mba ianao neny amin'ny fahasalamananay hatrany ny samotratra ny taona vaovao ny mambolonsoaindray vola 50,000 azy azy mamahantry. Saotra Jesosy fa ny fampiramponao na ampizaonay saotra tamin'io fahazahoana
Sambufa miasa itu Indonesia, misalnya Manca, Mandir, setiap
antsika Malagasy dia ampitohina antsika Malagasy amin'ny fahasoavana mba ampiadana avy amin'Andriamanitra antsika ny lavan'i Jesosy Kristy tompo dia manatifantotra ny fiarahabanantsika rehetrarehetra nahatratra izao krismasy lehibe izao sy andro naterahany mpamonjy efa efa hitonga fifaninana terana atsika mianakavy ary hanombo ny fiainantsika rehetrarehetra dinga fa itsika tao anatin'izany hoe samy fivelona ao iararehetra izany alefitanany masinany tsy manadina anareo zay dia fahasoavana tompo ho amin'ny Malagasy ao ihany faritra maro samihafa tsy manaraka zao mitsapely zao dia mba ho aminareo koa izany fiatanana tompo izany fahasoavana anampy fahasoavana araka nambarana mpanampanan'Andriamanitra teo dia araky ny vombarana dia hitaminasitsika eo ampatsiona mandentsika raha nataon'i Joseph sy voalohany efa-pivelona maneran-tany lasa mitahiraka amin'ny fanotrany dia ny antsaratsika dia ny trotra mivavaka izany rehefa mba ahitany izany asa lehibe izany satria tena mahatsiaro tsy miteny tokorepository manahafa haka ny hafa Kristy ary izany koa no tena maty ray aman-drenitsika ao anatin'ny asa fitorina filazana tsara dinga fa anatin'izao faraparan'ny taona zao dia fitaina daholo zay olona tsy vita rehetrarehetra mba tsy hanadinan'Andriamanitra antsika amin'izany manarak'izay efa voambara teo fa fisotonana Jesosy any amin'ny alarobia zao azadino fahitarana an' Jesosy hoe tena maheny tao anatin'izay telo taona karakidina zay raha tsy teo raha an' Jesosy efa tsy zao tsy ntsika menakavy zany anentanana antsika vaokan'Andriamanitra mba samy azakazaka daholo tonga amin'ny larobia mba samy ianao zay azotsika atao mba hanay an'izany raha an' Jesosy zany fa tsisy famonjena amin'ny afatsy ny amin'ny lalana zany raha an' Jesosy ary zany afitra tery ray aman-dreny foana mihitsy hoe manao mba latsakara isaky ny rivo fa dia sanomanao izany fotoana ngezabe hoe atsika manodona ny antsika andraisana zany ely ngezabe zany hoe tsika miafiana miady dia zany atao hoe Covid-19 zany tsisy dikany zany manoloana ny raha an' Jesosy manarak'izay ny réveillon amin'ny réveillon zao dia tsy misy ny réveillon tantinambarana ray aman-drenitsika fa kosa anefa amin'ny Facebook sy anefa amin'ny radio zany miaingeto am'izao tempon'Andriamanitra izao dia ao mpiantsa-fidirana sy efa miomana ny any-tanterahana zany ampitan'izany miaraka amin'izareo ao dekom zany zany ny fandaminana ny amin'ny réveillon manarak'izay ny 1er janvier dia ny 1er janvier dia misy kosa fampifavana zay miditra amin'ny valo maraina ary dia ahitanytsika rehetrarehetra fa nafeno atrany kapilema antsika vao maika fivalin'izany satria ao anatin'izany mandraisantsika miakatra avy amin'ny Jesosy sady ndraindray aman-drenitsika dia dada raha nataon'i Jean Joseph dia filohan'ny fivelona maneran-tany dia manentana antsika rehetrarehetra mba samy tonga amin'izany vanim-potoana lehibe zany telo 2 janvier tonga mazava ho azy fanaisana fanasany topa voalohany amin'ny taona 2020 sy 2021 dia hitanina retsika menakavy mba samy hanomboka ho tsara fanomboana ny amin'izany taona 2020 sy 2021 zany manarak'izay mahakasika ny mariazy sy ny fahoriana ny mariazy dia misy ny mariazy kazokozy manaja fontsika ny zesta varena rehetrarehetra fanasana tanana mizelona kazokozy indrindra ny fanajana ny rametatra satria zany efa toromarika avy amin'ny fanjakana dia tsy maintsy avy zany aza menatsiny dia koa miarakartika manara-maso mijery zany satria raha mitsika eto ny fanjakana manerakoreta dia mazava voasazika eo tsika menakavy mahakasika ny fahoriana dia zany dia zavatra lehibe mihitsy amin'ny fiainantsika olombelona mihaoly am'izay olo marina zany kanefa kosa ao anatin'ny fanatanterahana zany dia fananafatra ihany koa ray aman-dreny fa mampatsiaraka karefa fa mila sertifika médical ny laza fa hoe matin'ny aretina tsotra lay olona fa tsy matin'ny Covid parako matin'ny Covid moa zany dia tsy misy ny famangina any amin'ny tokantrano
ary manarak'izay koa tsy miditreto milaza antitra telo tsika tsy sady tretoe manao zay mampalahelo fahoriana indray fa fandamina rehetrarehetra zany mba hiombatsika ny tenatsika eombatsika koa ny fiangonana zay misy atsika zay fandamina mahakasika an'izay dia ao arivan'izay entanina koa ireo ray aman-dreny zay fatao hoe ao anatin'ny fahosana zay mba lehibe na azo fotoana dia tsy dia entanina makatỳ loatra intsony na hoan'izay tsy afaka koa fa dia aletrana dia mba atao ray ny rakitra atao ny procession dia aterina atao ny premier étage izany rehetra zany mba hoentina ampandrosoana ny fiangonantsika satria mbola maro ny adidy zay tsy maintsy tanterana drindra fampifanatanterana zany hoe mba liom-piangonana zany satria tsy maintsy fitain'ireo zany fanakatsara indrindra zay hoentina nino anehoana ny voninahitran'Andriamanitra amin'izany atao hoe fitiavan'Andriamanitra atsika petaka tsara daboly olona eny afatr'Andriamanitra satria zany zavatra tadiavan'Andriamanitra dia ny enanatsika faomina toa ao anatin'ny fanontona azy dia manarak'izay zany adidy zany zany dia tanitsika rehetra samypantony adiditsika rehetrarehetra ao anatin'izany satria ivalina tokoa taona dia ataovy azy azotsika atao rehetrarehetra hoentina ny tanterana ny asa maro samihafa zay olo atrehany fiangonana satria tsy mora ny atrehan'izao fiangonana zao tokoa tena tsy mora fa izao kosa tena isaorana tsika vaokan'Andriamanitra tsy mikely soroka ny am'zany fa be zavatra vita ary dia zany mirariana soa ho an'ny fiangonana tsirairay hafa fa na dia atao hoe farazeny kely indrindra natolotra rehefa na vita zavatra n'izy efa tao miasa samy mahery fa zay manome am-pifaliana samy makasitrana manarak'izay mitodika amin'ny sampana efisaty ny amin'ny efisaty sy ireo sampana maro samihafa makasitraka tompo manafatra dala tena misaotra nareo tena misaotra nareo fa tena vita somatsara ny fankalazana ny krismasy ka ho anatin'ny tena atao hoe fifaliana tanteraka fa na dia atao hoe tena rany fotoana tena rany toerana tena rany zavatra maro samihafa tena Andriamanitra dia milaza tokoa hoe voaketra manodidina nefa tsy teny velevitra nefa tsy nahoe foa enjena nefa tsy nafoy prodra nefa tsy nafoy tanteraka foana fankalazana ny krismasy dia makasitaka ny sampana rehetrarehetra na nytitosana zany fa tena antoko ny fifaliana ny vahoakan'Andriamanitra tao anatin'izany marina sa tsy marina zany tena mampiova satria natsitsika ny mpamonjy nanditro naireo sampana rehefa zava-dehibe zany dia mampirisika nareo sampana ny amin'ny asan'Andriamanitra foana ao anatreo ny asan'Andriamanitra mahafitabe ino taona vaovoan'ilay zao hiazakazaka nareo anatanteraka ny atao hoe tafika masina sy ireo sorti maro samihafa dia mahireza mahantanja mahefabe amin'izany asa natoko izany voninahitra ny ho an'Andriamanitra sotra amarana sady an'izao fotoan'izao tsika riavana aorian'ny vavaka sy ny tsodrano hira fahenina amin'ny roapolo amin'ny firana fanampiny no tanterantsika teranao mankalazanao manome voninahitra fianaranao zay amin'izao fifanan'ny fotoana izany mahatsiaro manokana ny fanatrehanao mandrakariany fa Jesosy malala ka dia nankasitraka anay teto amin'ity toerana ity ianao raha nanolotra ny fanatitra izahay dia ny ampahany tamin'ny fitahianao izany no nomenay anao ary ny zavatra fantatray Jesosy malala hoe na inona fahatezeranao na inona Jesosy malala nampalahilana taminay tsirairay avy anisany mampitony fahatezeranao ny fanatanteranay an'izany fanatitra izany nataonay teto anatrehanao zany Jesosy malala ka dia mba hankasitrao fa vokatry ny fonay ary taona natsiaro Jesosy fitahiana manokana tamin'ny fiainana
na tsy ary fanambinonao, na tsy ary narovanao, na tsy ary nomenao heri-tanjaka fahasalamana, na tsy ary nomenao famonjena tao anatin'izay rehetra ato mahafinaritra. Izay rehetra Jesosy malala tonga eto amin'ity toerana ity, manakambana ny feonay rehetra manao hoe misaotra Jesosy. Tonga eto kosa nefa izay tompo araka ny teninao hoe ianareo rehetra miasa mifatratra, mavesatretana, makanesa ty amiko fa izao hanome anareo fitsarana. Tonga teto ny vahoakanao miaraka amin'ny enta-mavesatra Jesosy, miaraka amin'ny asa mafy toa, miaraka amin'ny fahasahiranana, miaraka amin'ny fahoriana, miaraka amin'ny aretina Jesosy. Ao mangataka vavaka manokana ho amin'ny tanànany Jesosy, ho amin'ny zanany, ho amin'ny zafiny, nanaiky eto an-tanindrazana hatrany ampitan-dranomasina rehetra. No masom-pitiavanao tokoa hijery azy ireny tsirairay avy dia hanatanteraka ny teninao eo mijery masoko izy, hanasoavako azy. Ao mangataka heri-tanjaka fahasalamana mandrakariva Jesosy, ary izay rehetra izany miazaka zanay ty amin'ny bolina azy. Mba mangataka an'izany Jesosy satria na anananay ny vola aman-karena ka tsy manam-pahasalamana izay zava-poana zany. Mankasitraka Jesosy malala. Ary dia mbola mangataka ihany koa ny amin'ny tahinao ny asa fivelomany tsirairay avy Jesosy, atao vitan'ny olona fa samihafa ny manompo anao sy ny tsy manompo anao. Jesosy malala, na dia izao Madagasikara izao entina eto anatrehanao, fantatrao ane tsy miafina aminao, na dia tsy fisin'ny ranon'olona na Jesosy, sahina saina ny mpamboly Jesosy, miasa saina ny rehetra Jesosy, na ny varoanina amin'ny herintaona azy. Fa mangataka aminao izay araka ny teninao hoe raha ilay amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona fa ho azonareo avamanayko izay any an-danitra izany. Dia mba mangataka izay tokoa ny anfisahanao an'izany ranon'olona izany, fa samy mila an'izany daholo na ny any ambanivohitra na ny aty andrenivohitra Jesosy malala. Dia apetraka tanteraka eo am-pilantananao izao firenena izao. Eo tokoa ny arety mandrikana coronavirus tompo, ifonana aminao izay rehetra nampalahelo anao nataonay vahoaka malagasy, na ny fanompontsampy, na ny fijangajangana, ny fahotana rehetra namparikoriko anao ka nahatonga ny fahatezeranao nandefasanao amin'izao aretin'izao. Mangataka aminao izay mamondrafo aminay, mamelany hevokay. Misaotra Jesosy, dia apetraka tanteraka eo am-pilantananao na dia mpitondra anay eto amin'izao firenena izao. Ifonana aminao izay rehetra efa nihodina ny teo anatrehanao, ary ankehitriny kosa tompo malala tarilalana mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahinao masina, haizany mitondra anay vahoaka araka ny sitraponao mba ho tanteraka aminay ny teninao hisambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamanina. Misaotra Jesosy, dia fiangonana ny FPVM manerana n'izao tontolo izao, ny mpanomponao rehetra, ny ray aman-drenay amin'ny mpananiranao hitondra ny ato anatin'izao fiangonana izao apetraka tanteraka eo am-pelantananao. Mbola hitahadalana azy amin'ny fanahinao masina mandrakariva ianao ka hitondrany anay araka ny sitraponao tahaka nefa nataonao hatrizay ary dia mbola mataonao ihany koa izany mandrakizay dia hoe tanjaka fahasalamana mandrakariva izy anatanterahany fiazakazany eo anatrehana. Misaotra Jesosy, tao anatin'ny voady rehetra toy Jesosy maro mifavaka nagatahany ary izay rehetrarehetra tonga eto ihany koa Jesosy malala matontongely tetentaniana aminao manokana mihitsy, manakambara aminao manokana mihitsy izay mivavaka tsy ambaravany, izay mivavaka tsy ambarahavana Jesosy malala, fa aminao ilay mpamary vavaka ny tiana anambarana izany avetrany. Mangataka aminao izay Jesosy malala, fombanao dia fombanao, ny mitetin'ny vahoakanao eny amin'ny W rehetrarehetra, any alalan'ny sara rehetrarehetra any Jesosy malala, ray minitra dia ray minitra Jesosy malala, manambatra ny feonao izay manao hoe Jesosy io leloa mivavaka. Misaotra Jesosy malala, dia amin'ny anaranao nangatahana izay metrahana felany izany vavaka izany. Rainay eo izay ny an-danitra, ho ampasina ny anaranao, ho tonga reny fanjakanao, atao areny sitraponao, rety atany tahaka ny an-danitra. Omeo anay ny amina sahaza ao anay, ary mamelany hevokay, tahaka namelana
ampamirapiratra ny tabana aminao re Jehova ka midra fo aminao. Anaratra ny tabana aminao re Jehova ka mianao ny fiadanana ka malianao ento asa matambatra ianao fefa nanavitra anao. Efa niatso ny anaranao ahay ianao raha mitandrano ianao terom-panao ary raha mitanio ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy may ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Misaotra Jesosy dia tongotra eo anao kosa ny terany azany voninahitra hanao hatry ny talozany hanao ankehitriny ary mbola manao mandrakizay. Amen. dia ho tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Aleluia. Masina.